koa amin'izany dia miendrika mba hatao tahaka ny rahalahy amin'ny zavatra rehetra izy, mba hosorona be mpamindra fo sy mahatodika amin'Andriamanitra, mba hanaova ny fanavotana no meloko ny olona. Hebreo 2:7-10. Efa naverimberitsika hatrany fa ao anatin'ny vanim-potoana alakamisy 4 Jolay. Efa naverimberitsika hatrany fa ao anatin'izao tontolo feno faharatsiana izao isika. Tontolo feno fifanenjena, tontolo feno toe-javatra izay mandratra fo, manimba ny firaisan'ny mpianakavy, manimba ny firaisan'ny mpihavana, manimba ny firaisan'ny mpiray-tam-po. Zao anefa aoka isika olombelona mba anay koa ho hazavain'ny fanan'Andriamanitra, ka tsy ho hazan'ny fakapanan'ny Satana isan'andro san'andro. Tadidio fa manana mpisorona be isika, mpisorona be izay matanjaka sy mahery, afaka manova ny ratsy ho tsara, afaka manamboatra ny meloka ho mahitsy, ilay Jesosy Kristy. Aoka ireo izay nandray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana dia ho hita taratra eo amin'ny fiainany fa mivelona miaraka amin'i Jesosy izy. Zao manko, na dia masina toy inona aza ny asa izay niantsoana antsika dia tadidio fa mpanota ihany isika, ka raha toa ka tsy miaraka amin'i Kristy isika dia hahazo vahana eo amin'ny fiainantsika ilay anarana hoe mpanota. Misy tantara kely anankiray, liona nitaizainy olona tao an-trano. Rehefa nitaizany olona tao an-trano izy nandrindra ny fotoana ela, efa ampolo taona maro dia nifankazatra tamin'ny ankizy teo. Kanjo nahita raha kely tamin'ilay zanany, nahita raha kely tamin'ilay zanak'ilay olona tompony zany. Inona hozy nareo? Nohaniny tao ilay zanany ary maty. Niverina tao an-tsainy mahaliona azy. Ka aoka zany tsy omentsika vanany hoe mampanota antsika, fa aoka hiaraka amin'i Kristy, tsy saraka amin'i Kristy, afaka mandresy miaraka amin'i Kristy isika, miaro ireo izay alaim-panahy Jesosy Kristy. Kanefa mandritra izany dia maro amin'ny vahoaka neny no manao izay mampalahelo azy amin'ny fiandaniana amin'ny Satana sy ny fiampangana ny rahalahy sy ny anabavy ny rahavavy, ary dia hita taratra iny ilay toetra mahampanota antsika. Satria nahoana? Nomena vahana mpanota. Amin'ny ankapobeny tsy mahay manao ny tsara isika rehefa misaraka amin'i Kristy. Tsy mitombona noho izany ny fanindraindran'ny olombelona ny tenany. Aoka hiaraka amin'i Kristy, averimberina hatrany, ampirisihana antsika hatrany fa tokony ho hafa mihitsy ny fiainan'ny Kristianina, ny zanak'Andriamanitra tokony ho hafa amin'ny fiainan'izao tontolo izao mihitsy satria manana ny Kristy. Malahelo Kristy rehefa isehon'ny fifankahalana ny vahoakany, ny tsy fitiavana, ny tsy fanana fahalemem-panahy. Voamarina amin'ireny toe-javatra ireny fa misy lotom-po ao anatin'ny fiainantsika. Tsy ahitana ny lantom-peon'ny fitiavana intsony, tonga ny fisarahana, ary indraindray aza dia miemotra lalina amin'ny faharatsiana faratampony. Aoka antsika hifanampy, hifanohana, hifampivavaka. Aza manameloka ny hafa. Indraindray fomba ahafahantsika manandratra ny tenantsika eo amin'ny fiainana, ny fanamelohana ny hafa satria tsy mitovy amin'ny hafa isika. Dia ohatran'ny hoe isika ny marina indrindra. Tsia, aoka hifanampy, hifanohana. Hebreo 2:7-10, andininy vakiana efa androany efa nijerentsika teny am-piandohana. Koa amin'izany dia mendrika tahaka ny atao mba hatao tahaka ny rahalahy amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be, mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra, mba hanaova ny fanavotana noho ny heloky ny olona. Ry namana, mpamela heloka Jesosy, mifona ao antsika Jesosy, aoka koa isika hifamela heloka ary hifamindra fo amin'ny namantsika. Aoka tsy ho kivy ary tsika raha ohatra ka kian'ny hafa sy meloin'ny hafa, fa Kristy kosa efa miteny amintsika manao hoe efa navelako ny heloka ao. Hitanao ny Tompo, hitantsika ampitoetra izany hafatra lehibe izany ao am-pontsika tsirairay avy, mba ho fiainantsika ny miaraka amin'i Kristy. Hivavaka isika. Tompo tsara misaotra anao zahay
impirimpiry no manameloka ny namanay, manambony ny tenanay no ny mety hoe fahaizanay sy ny arena sy ny fahalalana ny toerana misy anay ifonana zany Jesosy io. Ankehitriny ampianaro anetry teny, andray ny toetranao zay, ianao ilay mpisorona be mamela ny elokay rehetra, ataovy tafatoetra aminay zany hafatra izany noho ny anaranao Jesosy tompoko. Amen.